Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alarobia 9 martsa 2022 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alakamisy 7 martsa 2022 amin'ny 9 maraina. Hikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina any amorontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana ary atsimo atsinanana noho ny hamafin'ny fitsokan-drivotra izay mety hahatratra 570 hatramin'ny 580 km isan'ora izay miaraka amin'ny rivo-doza Fredy. Araka izany dia toy izao ny filazana fampitandremana amin'ny hamafin'ny fitsokan-drivotra. Fampitandremana amin'ny loko mena eo anelanelan'ny Taolagnaro sy Morondava. Fampitandremana amin'ny loko mavo kosa eo anelanelan'ny Morondava sy Cap Saint-André. Etsy andanin'izany dia herin-dranomasina mety hahatratra 3 hatramin'ny 4 metatra noho ny alin-drano vaventy avy any atsimo sy ny alin-drano ateraky ny rivo-doza Fredy. Ireo faritra voakasika izany dia eo anelanelan'ny Morondava sy Cap Sainte-Marie. Noho izany dia entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Cap Est, anorana ny andro sy ny takariva, ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 80 km isan'ora. Mety hahatratra 730 km isan'ora manakaiky ny tendrony avaratra. Adiny mpanonja na hanonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia hanodidina ny 1 metatra. Cap Est hatrany Mahanoro, anorana ny tolakandro sy ny takariva, hiovaova ny fitsokan'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 720 km isan'ora. Adiny mpanonja na hanonja be ny ranomasina noho izany ary ny haavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 1,5 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, anorana ny andro izay atevina ny atsimo mananjary, ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 730 km isan'ora. Hanonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1,4 hatramin'ny 2,3 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, anorana tandrifon-drahona vitsy, ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 80 hatramin'ny 570 km isan'ora. Hanonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 2,5 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, izy tandrifon-drahona izay atevina manakaiky any Cap Saint-Vincent, ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 80 hatramin'ny 570 km isan'ora any atsimon'ny Toliara. Ho avy avaratra atsinanana ny any Ankafa ka ho 570 hatramin'ny 580 km isan'ora. Hahatratra 580 hatramin'ny 570 km isan'ora indraindray. Ahery amin'ny ankapobeny ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 2,7 hatramin'ny 3,8 metatra. Mbola hisy ny alin-drano ateraky ny rivo-doza Fredy. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anorana tandrifon-drahona izay atevina manakaiky any Morombe, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 570 hatramin'ny 580 km isan'ora. Mety hahatratra 70 hatramin'ny 570 km isan'ora manakaiky any Morombe. Hanonja be na ahery ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 3,3 metatra. Misy alin-drano hatrany ateraky ny rivo-doza Fredy. Cap Saint-André hatrany Analalava, anoram-baratra izay atevina, ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 80 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 8,5 hatramin'ny 1 metatra. Amaranantsika azy, Analalava hatrany Cap d'Ombre, anoram-baratra mitsitokotoko, ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 80 km isan'ora. Ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 8,4 hatramin'ny 1 metatra.